Zaza gasy tsy miteny gasy. Ny akabiazany zaza malagasy mipetraka aty an-dafy dia milaza raha mahita ihany raha miteny fa tsy miteny malagasy. Inona no anton'izany? Izany koa hevitra resantsika amin'ity fandaharana AIVT androany. Araka ny fantatra dia misy teny eo amin'ny 4,000 eo eran-tany. Teny 4,000 zany misy eran-tany zao. Ny teny gasy manokana dia voaray voasokajy eo anisan'ny teny 1/7 lazaina hoe teny matanjaka. Manana fitsim-panoratana, fitsim-pitenenana, lahatsoratra, haisoratra ary tenen'ny olona amin'ny faritra anankiray. Ka inona ary no sakana mahatonga ny zavatra tenenitenen'ny voalohany hoe ny zaza malagasy mipetraka aty an-dafy tsy miteny malagasy. Misy ny milaza hoe zanakay da tiany miteraka, zanakay da tiany mianatra, atiany hiasa ary efa atiany fiainany ka dia tsy dia hita tsony zay hoe tena ilana tsy maintsy ahaizany miteny malagasy. Indrindrindra eo amin'ny toeram-pianarana matahotra izy hoe raha itenenana gasy foana ny zanany dia ho very tsy aharaka rehefa any an-tsekoly satria ny fampianarana rehetra moa amin'ny teny frantsay ary ny ankizy sy ny namana iarahany ny mpampianatra miteny frantsay daholo. Ohatra anankiray zay manipaka zay fomba fiheverana zay, manana mpiara-miasa algériana ny fiheviany, ny reniny tsy mahay teny frantsay na dia kely azy. Dikan'izay ao an-tranony izy tsy afaka miteny afa-tsy ny teny algériana. Nefa dia vita soamantsara ny fianarany, manana doktorat izy ary manana toerana zay mendrika tokoa eo amina orinasa lehibe amin'izao fotoana izao. Mbola kely dadasineniko teny gasy tamiko foana dia vao miditra mianatra za dia zay efa miteny frantsay na hiteny frantsay dia tonga dia mahay miteny frantsay tsara tsisy problème zany. Dia vao maika za sahirana kokoa miteny gasy miteny frantsay satria za mipetraka aty amin'ny Fosy. Ao an-trano fotsiny za miteny gasy fa namako gasy namako sasany tsy miteny gasy miaraka amiko. Misy tsy miteny malagasy fa ivery fa fahambaniny zany ary zary reharehana zany hoe tsy miteny gasy zany. Tsy miteny gasy intsony moa zany fitenena anazy satria hoe efa ela be fanelafy dia efa aliny miteny gasy na ny manao rrr tsy atao tsotra za manao rrr na dia fantatra zao fa manao rrr tamin'ny taona voalohany. Raha Madagasikara aza dia zavatra mitranga zany zavatra zany. Mbola any Madagasikara dia ao an-trano dia efa tsy miteny gasy intsony satria mihevitra fa ny olona rehetra miteny gasy dia ambany avokoa fa ny olona miteny frantsay na miteny hafa ao tokantrano dia olona manana toerana mahay azy olona ambany. Misy dia ampisongadina zay aloha zany hoe miaraka amin'le harena ananana zany mba ampisehoana eo amin'ny fiarahamonina an'le harena, ataontsika hoe manana fiara tsara tarehy izy, manana trano lehibe izy fa mba hanampy an'izay io mba ampisongadina dia ampidirina le teny frantsay. Ary nefany misy dia misy manam-pahaizana any a Madagasikara na profesora ambony zany na général zany zay tsy azo lavina fa hitapoko hitam-pirenena ny fahaizana ny ratoviny. Reo olona reo anefa dia olona mandala ny teny malagasy. Iako tsy resaka fahaizana angamba le izy fa misy ny atao hoe fahendrena ambony ary misy ny atao hoe fahendrena ambany. Ary ny fahendrena ambany no milolo ny teny frantsay fa manimbazimba ny mahaizy ny teny. Fa ny fahendrena ambony kosa dia mijoro amin'ny mahaizy azy ary manindahindra sy milolo ny teny malagasy sy ny maha malagasy. Ny ankizy malagasy aty an-dafy misy anie rehefa mitombo ny taonany mifanerasera amin'ny namany sinoa izy tavaratra ozy ny fitenitsika an'zareo fiteny arabo na africaine raha reo olona reo afaka miteny fiteny tenindreny zany
na ny teny pirenena ny aviny a le zaza malagasy zay tsy mahay teny dia ohatrany mba miavaka ihany ary tsy mahazo aina ary mametsiny dia mametsiny ray aman-dreny mihitsy hoe fa naninony zay a tsy mba nampianaranareo a teny malagasy fantatry ny olona foana hoa na dia ny anaranao fotsiny azy ary raha vao maheno ny anaranao ny olona dia mampetram-panontaniana hoe fa avaizinareo inona ny fiteninareo dia inona no ambaran'ilay zaza amin'izay fotoan'izay